dia ny zavatra zay horesahana amintsika anio ny zavatra zay horesahana amintsika anio zany dia niresaka hiresaka ny teny-soratra masintsika satria moa zany tafiditra anatin'ny principe ny malagasy mizara fahalalana ny mizara ny teny soratra masina ka zay nozarana amintsika anio but ny malagasy mizara fahalalana d'ailleurs dia hoe évangélisation par l'intermédiaire de la nouvelle technologie, utiliser la nouvelle technologie pour évangéliser zany hoe ampiasaina zany ny nouvelle technologie mba ahafahana manapatera ny tenin'Andriamanitra zavatra hitantsika mizao fotoana zao dia ohatrany hoe mpahita-kaingana ny ratsy avy amin'ny alalan'ny nouvelle technologie atsika le tendance contraire zany mba ezahana atao dia hoe ampahitakasika ny tsara avy amin'ny alalan'ny nouvelle technologie zay mibuan'ny malagasy mizara fahalalana ary izany d'ailleurs atsika kristiana zany teny je parle zany en tant que chrétien hoe devoir zay mitombontsika zany hoe andana toloha hatrany am-paharazan-tany ny fête de mes disciples aussi aller prêcher la bonne nouvelle fête de mes disciples le monde entier c'est une nouvelle de toute façon mijerentsika zany teny tompo zany fa inona ny zavatra horesantsika voalohany dia atombotsika amin'ny fianohany zany izy hoe tena hoe izantsika théologique za moa zany sika moa zany amin'ny domaine informatique de toute façon zavatra zay zaraiko eto dia raha tsy teny soratra masina dia teny fampianarana informatique zany hoe on reste toujours dans ce qui est domaine de la logique zany logique foantsika fa tsy logique foantsika fa tsy mandeha maniditsidina zany hoe mandeha maniditsidina eritretra nisy namako zay zao niteny ana hoe nisy mpiara-miasa tampoka zany dia tamin'izay moa za zany tamin'izay zany nisy voiture de fonction dia ho zako hoe zaho ako rehefa mivomandrety voiture fonction voalohany ako dia hoentiko mivavaka ny ana tomobile dia memezany leria moa tamin'izay hoe grandis un peu attends mais qu'est-ce que tu fais tu crois encore au Père Noël quoi dia zay zany le fandraisan'le olona anako hoe je crois au Père Noël encore alors que je suis déjà grandi un peu dia namoana avaliko an'izany fa membe fotsiny fa tsy hanao débat betsaka amin'izantsika fa kosa zay mihitsy le izy hoe zay manana dia mena ambanambetsaka zay tsy manana zay ananana ary esona aminy inona mahatonga namanana zay attitude zay satria fantako fa misy zany olona tsy horesinao lahatra mihitsy izy satria tsy horesinao lahatra mihitsy izy satria efa ils ont déjà fait leur choix sarotra be miady hevitra aminy dia mireste amina domaine zay misy azy izy dia ny angatahana amin'Andriamanitra ivoafoy izy fa niny nataonao eny mety hoe misy mpazavana kely any angambany mampiova amin'ny fiainany mahatonga azy inao an'Andriamanitra fa nefany inao tiako lazaina amin'izany rehetra zany tiako lazaina amin'izany rehetra zany raha fa tapitra amin'ny batery atsika tiako lazaina amin'izany rehetra zany dia zao lasety tiako lazaina amin'izany rehetra zany dia andalana ny ten'Andriamanitra tsika ary devoir le izy en tant que chrétien devoir le izy ary ohatra manana didiny tena zany manana didiny tena naparitaka ny semba zavatra hananany tena dia zay le izy dia entina mbavaka ny zavatra zay atao rehetra zay maha kristiana ny tena tsy hoe adino akory Andriamanitra rehefa misy ny rehetrarehetra fa zavatra rehetra zay anananao avany aminy ary zavatra rehetra zay anananao koa mety alana aminao du jour au lendemain zay zavatra mila tadidiana satria demain n'est pas à nous ary tsy afaka mihitsy le reherehetra izao zany hoe manana an'izao aka dia zay zany fa mijanona foana ao anatin'ny fanetretena ary mijanona foana ao anatin'ny esprit de partage satria zay nandrana tsirairay avy zay nandrana antsika fa tonga ny andro tonga taminao zay nirinao dia
anjaranao indray no mizara an'izany amin'ny manodidina anao fa tsy koboninao anao re le izy zay l'esprit de partage ary l'esprit de partage mihitsy zany mahatonga an'le environnement le manodidina anao iova satria ianao zay mihitsy hoe tsika ny jiro tsika ny fanazavana tsika ny jiro tsika ny sira raha ohatra hoe ny jiro ny maizina dia ny jiro natao ambany latabatra dia tsy atao inona jiro ambany latabatra fa ny jiro atao miakatra ambony foana sira indray raha matsatso dia atao inona tsy aloha tsara hoe tsahany olona mihinana sira anao nefa tsy misy tsirony dia izy zany rehetra zany dia zany rehetra zany dia anisany manosika ny malagasy ny zara fahalalana hoe ndao mba mizara fa d'ailleurs ange plus ianao mizara plus koa mahazo foana ianao tsy ny hoe le fait de hoe mahazo foana ny zava-dehibe fa le l'esprit mizara mihitsy mijery ny hafa dia mahazo dia mizara dia zay fa laha dia ndao raha tombotsika l'izy fa lava loatra ny introduction dia hoentitsika mba afaka kely angamba aloha le fizaran-ten'Andriamanitra satria izay foana ny fiandohan'izy io mbola hazavaiko inona ny antony dia hivavaka kely aloha tsika tompo atolotra anao zao fizarana zao satria zao nandrano anay hoe itony teninao ny manodidina anay dia tonga ny fotoana zany zao hizarana an'izany ny manodidina dia atovy feno fanahinao ty anatinay mba ahafahanay mandray zay zavatra zaraina na za mizara eto ary mba mahazo fahazavana bebe kokoa par rapport amin'ny hafatrao dia misaotra tompo amen dia tsoko lofa tsy zavatra nomaniko teto fa dia hoe alaim-proviste daholo zavatra sy atao eto par contre misy kosa baiboly eto anaminy eto fa tsy dia voroboronina daholo koa ny zavatra sy tantaraina eto fa zany no anatin'ilay cadre ny tenin'Andriamanitra tsika ary ny tenin'Andriamanitra ihany mitondrantsika azy zany misy chrétien évangélique dia ingaiko zany sokafako zany baiboly zay moa zany le nouvelle technologie dia efa baiboly électronique tsy fantatro hoe efa misy baiboly électronique malagasy fe mety efa misy fa za mety tsy maharaka dia io zao jereko atao amin'ny Genèse dia io zao miteny voalohany hitantsika hoe la terre était informée vide il avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Raha izy tsika ty teny ty ohatra mahafinaritra atsika misy bitsika mahafinaritra zany dia sokafantsika sy mofotro ao sy mofotro mariako fa gratuit daholo ny zavatra zay ampiasaiko eto akoatran'ity le gratuit daholo ty zao ny ampiasaiko enregistré na power enregistreur d'écran gratuit pas bon gratuit fa bon en fait ty zany tapaka isan-kelikely fa ohatran'ny hoe nisy licence dia meny possibilité zany nanana licence aty dia efa illimité izy dia inona moa zany zao zavatra resarintsika teto sy mofotro par contre tsy dia gratuit tsy zavatra payenao io nakaizana lena dasolo ndasolo tapahako kely dia ty sy mofotro ao voilà dia sy mofotro ao zany ty akatontsika dia effect itinaizy ataontsika ty enfant ty zombaizana dia maka mavomavo sika mba ahafahantsika manoratra dia le teny nalaina voalohany ty zany nalaitsika hoe et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau dia zavatra zay nanaitra anahy koako ohatrany hoe menotomboitsika hoe l'esprit de Dieu l'esprit resaka fanahy zany resantsika voalohany eto l'esprit de Dieu dia izy zao manao recherche ako ohatra manao recherche zao eto dia Dieu esprit Dieu est esprit
dia alefa comme recherche quoi. Dia izy amizay hoe Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Jean 4, 24. Donc Jean 4, 24, il dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et vérité. Voilà. Dia alefantsika indray dia rasitsika sy mifotroao dia alefantsika indray izy manangona tenitsika Dieu et esprit dia rasitsika indray dia misy teny manaraka zay hoen'ny tompo bitsika hoe retire avec S. Ça va arrière. Matthieu 16, 25. Matthieu 16, 25. Matthieu 16, 23 plutôt, ça fait il est où? Voilà. Jésus se retourna et dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Voilà. Copier. Et rester candidat. Et aller fatiguer. Politique à fond. Ça y est. Des manaraka. Manina falomso dia manaraka hoe c'est le titre comment on dit ça. Attendez, ça me tenait. Interroge, c'est que tu pendis. Das wird VTF. Délégué. Qui suis-je? Qui suis-je? Voilà, tête. Matthieu 16, 13. 16, 13. Dia eto ambanimbany eto ambanimbany eto le teny hoe Jésus arriva au territoire demande à ses disciples qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme. Teto Simon Pierre Ayan Namale, tu es le Christ, le fils de Dieu. Tu es heureux homme, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas de chair et de sang qui t'en révélera, mais c'est le Père. C'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Copier Tikini. Des fatigues. Des Farane. Farane Ramani. Petit télé. Ne savez-vous pas. Voilà. Voilà. 1 Corinthiens 3,16. 3,16. Voilà. Puis voilà. 6 ans. Teny pitihyan'Andriamanitra mipitihan'ny tompo amintsika androany dia jerentsika fifandraisan'ireo teny rehetra ireo.
azo akatona amin'izay ny baiboly fa sy fifandraisany dolo zavatra andraisana amin'ny tompo amintsika ireo mizarantsika miaraka mifana ny tompo no mitondra fanazavana an'izy dia ina ny zavatra izay resahan'ny tompo amintsika anatin'ireo atenindreo teny voalohany dia hoe donc je laisse dire Dieu et l'esprit de Dieu sur vous et l'esprit de Dieu tamin'ny mbola tsisy ninina zany teto amin'izao tontolo zao dia fanahin'Andriamanitra nanenika n'izao rehetra izao dia faharoa manarak'izay tsara ho fantatra fa Andriamanitra dia fanahy Dieu esprit celui qui l'adore en esprit et en vérité dia tsara mariana ihany koa fa mais Jésus se tourna ty ndray zany dia tamin'ilay zavatra tamin'ny Pierre-pianana izy dia hoe Jésus se retournant dia Pierre arrière de moi satria zany en fait izao zay tantarako résumé kely hoe tsy maintsy hijaly ny zanak'olona izy izy ary hitsangana maty dia hofaty ny zanak'olona aloha izy Pierre eto jamais non ça tombe jamais Dieu juste Jesús Jésus se retourna et dit à Pierre arrière de moi Satan ozy izy mantsy Pierre dia iny ndray zany nantandray Jesosy teto hoe izy amin'ny fiheveran'olona anahako dia ozy izy nikanjy ianao ny Elia ianao zao ianao mpaminany ianao Pierre indray no namaly Pierre ihany hoe ianao no Messie ozy izy Jesosy taminy tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela et c'est mon Père qui est dans les cieux dia farany amin'izay horesantsika farany tena farany dia hoe ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'esprit de Dieu habite en vous voilà inona mifandraisan'ireo zavatra rehetra antsika moa efa manao informatika dia mampifandray zavatra ohatra scrable ohatra mampifandray ny logika ifandraisan'ilay izy dia ny logika ao anatin'izao afatra izao dia izao tsotra be tonga dia fitiantsika ilay izy misy mifanahy tsika olombelona dia tsy ty zao mifantatsika somary ataoko ohatran'izao mahafinaritra manao le paozina Bouddha ohatra manao méditation reny dia io temple fotsiny io zany le antsoina hoe enveloppe charnelle enveloppe charnelle zany hoe ny vatana ivelany io tsy vatana fotsiny io fa ny ao anatin'izy io dia misy ny atao hoe fanahy ao anatintsika ndao ataontsika n'ity ao anatintsika misy fanahy ao anatiny satria rehefa maty ny olona dia le fanahy ao anatintsika éternel dia satria preuve tsika zany tsy éternel mihitsy le vatantsika tsisy olona éternel zany fa eny misy any amin'ny baiboly hoe zay nahita sitraka tamin'Andriamanitra dia mitsangako velona nalainy ny ohatrany lasa miakatra velona any an-danitra izy fa tsika zany bon je parle en tant que homme ordinaire zany dia maninona misy vatana ary misy fanahy ary le fanahin'Andriamanitra ozy izy fanahin'Andriamanitra naharinan'izao tontolo izao tamin'ny mbola naharin'izao tontolo izao Andriamanitra dia le fanahy io fa teo Dieu esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité raha ohatra ka te hivavaka amin'Andriamanitra tsika zafady dia mila manana ny fanahy io mangamanga ity zao nataoko mangamanga mila manana ny fanahin'Andriamanitra io tsika raha ohatra ka te hivavaka amin'Andriamanitra mila manana ny fanahy io tsika ao anatintsika fa maninona tsika mila manana ny fanahin'Andriamanitra satria zay rehetra manana ny fanahin'Andriamanitra ihany no afaka mahafantatra ny drafitr'Andriamanitra amin'ny fiainana
raha tsy manana le fanahy zany tsika dia bouvion'le fanahy tsika dia tsy afaka. Ary ny zavatra izay hita eto amin'ny tantara eto koa dia jerevy tsara ary zavatra iainan'ny olona amin'izao fotoana zany. Pierre nety Simon Pierre olona ray ihany io, mpianatry ny tompo io, mpianatry ny tompo io, fa tato izy lazain'ny tompo fa hoe arrière Satan, tato izy lazain'ny tompo fa hoe sambatra ianao fa tsy niofa mandrafa ny fanahin'Andriamanitra, zany hoe ny fanahin'Andriamanitra, zany hoe inona ny zavatra azo resana amin'izany, le Satan sy l'esprit de son père, de ny fanahy masina zany. C'est mon père qui est dans les cieux, Dieu est esprit, voilà, Dieu est esprit, l'esprit de Dieu. Dans la même personne, disons une personne de Pierre, Pierre. Et Pierre, c'est le même enveloppe. Même enveloppe, les gens, dans ce Pierre, même enveloppe, ça, il y a les enveloppes de sarto, Funusan. Donc, il y a des guides, voilà. Voilà, Pierre. Et Pierre, même enveloppe, nous la scène de ce soir, Maria Satan, les fois Pierre et un coup, la scène fant, sans battre. Ah, Pierre, il y a l'autre n'a pas. Tsika dia Pierre daholo, tsika dia manakaiky an'i Jesosy daholo mivavaka, fa tsika koa indraindray dia sambatra ho izy Jesosy, ary tsika dia toy Jesosy arrière Satan. Inona ny zavatra azo toma amin'izany rehetra izany? Zavatra azo nosotoma amin'izany rehetra izany dia zao fanahyn'Andriamanitra. Rehefa tsy mivavaka tsika dia tsy mipetraka ao anatintsika, rehefa tsy ampivavaka tsika dia tsy mipetraka ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra. Satria misy exemple an'izay mihitsy zao tao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe nadio le toerana dia no miala le fanahy, dia nisy fanahy fito masika be mihitsy. Ohatra zany hoe ianao mahita kristianina izy, kristianina izy dia avy eo hoe le dia kristianina misy tantaran'izany mihitsy, kristianina izy tany dako tonga taty izy tongolo nivoaka ivelan'ny Madagasikara izy dia lasa ohatran'ny lasa mifoka rongony, satria dia lasa nanaraka ny fiainany zao tontolo zao be hoe zanaka pastera hono izy tany Madagasikara nefa tonga taty tonga dia andafy izy tena lasa ohatran'izay, satria raha vao tsotsono le fivavahana, raha vao l'esprit tsisy continuité ny fitadiavana an'Andriamanitra, raha ty misy courbe hoe mibiloka fahazafady clavier nampiasaiko fa tsy stylet dia par rapport amina fotoana temps dia ataontsika aty mitady an'Andriamanitra max, aty ina filazan'izany hoe je m'en foutisme mécréant fiainan'izao tontolo zao no haine. Dia raha ohatra ianao tamin'ny Madagasikara ohatra na ohatra ny taona fiainanao teto anao stagna dia avy eo anao miakatra mitady an'Andriamanitra dia ny nahazo zavatra ianao dia ny fiainana ara-panahy resahako lasaka indray ianao fa miaina ny miaranofo dia voakapoka avy any dia miverina ray moa zany mivavaka dia manoatra ny yo-yo zany ny système na yo-yo vie spirituelle anao zany, vie spirituelle yo-yo moa zany le milasaka dia midina dia miakatra dia midina, tsy stabilité. Raha vao système yo-yo zany vie spirituelle anao dia ohatran'ny sarotra ihany le satria tsy mety ho mason'Andriamanitra zay le tenenany amin'ny apokalypse sady tsy mangatsika ianao tsy mafana ka lohako. Zavatra resana amintsika zany zay dia zao hoe mampirisika atsika zany zao vidéo zao hoe mivavaka amin'Andriamanitra mba ho feny foana mandrakizany fanahin'Andriamanitra, satria Pierre teto zay akaiky an'i Jesosy, mahafantatra an'i Jesosy izy dia izy raha mbola micontrarie ny plan n'Andriamanitra moan'i Jesosy Kristy hoe non tsy misy an'izany, tsy mijaly zany ianao fa so tsy misy an'izany fa tena anaovany ohatran'ny an'olom-amboto zany hoe tsisy an'izany, hoe misy plan n'Andriamanitra fa Jesosy dia tsisy an'izany fa tena miala any bady boky be
mamarina moakaantsy mihitsy moa izy tamin'izay tamin'le sabony jesosy fa miala amin'ny plaon'Andriamanitra tsika rehefa tsy ampivavaka fa plaon'Andriamanitra zany manome antsika faharetana manome antsika fahendrena ary manome antsika fahazavana dia zay zavatra sotoma betsabetsaka ny zavatra nyzarena teo Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fanahy zay mankalaza an'Andriamanitra dia mila feno fanahyn'Andriamanitra ny vatantsika le savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu vatantsika dia tempolo ny fanahy masina fa rehefa tsy mivavaka tsika dia tonga koa ny devoly tsy misy zany tsy à l'abri zany tsika tsy à l'abri tsika jereo Pierre ane misy ve ny tena manakaiky an' Jesosy tsy Pierre ve ny akaiky indrindra an' Jesosy kanefa ary izy mbola niteny hoe mais Jésus se retourna et dit à Pierre arrière de moi Satan fa tratrina hoana tafiditra tao anatin'ny Pierre zany hoe tsy misy zany le zay mahasarotra ny lalantsika kristianina tsy misy ny ambola eto tany tsy misy ny tena hoe mahatra fa miady ianao mba hitazomana ny kourbe tazona an'le kourbe ianao ambony foana aty foana mivavaka zafady ao fa ohatrany somary mitongilana le izy fa tsy alatsaka aty ambany aty le kourbe fa raha vao milatsaka amin'ny vie spirituelle ianao dia misy teny amin'ny teny zoatra masina zay efa nafantatra ka minimanao no kapohana bebe kokoa zay efa nafantatra minimanao no kapohana bebe kokoa zany ten'Andriamanitra rehetra zany mifangaro ary tsika ny fahalalantsika ny ten'Andriamanitra dia hoentina surtout mitondra an'ilay fahazavana ny manodidina antsika mitondra lumière voilà dia zay aloha ngamba ny azo resahana fa efa 26 minutes 44 mavesabesatra ny vidéo raha vao au delà n'le 1 heure 30 minutes zay satria ny fantako hoe misy connexion ela be koa vao tonga dia somary kalelalela ihany zay fa dia samitan'Andriamanitra toy dia amin'ny manaraka indray samita iny tompo daholo